Maro karazana goût amnas, saraloatra samy alamnas. Jessica Diabet, bonjour. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Niala teto an-tandrazana ny alin'ny Pentecôte teo ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina hiatrika ny ivotoeran'ny fankalazana ny fahazato-taonan'ny OIT any Genève, Suisse. Isin'ny fanambarana iombonana iarahan'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana voasa rahampitso alarobia. Manome feim-potoana iray volana ny ireo tompona haino-manjery rehetra eto Madagasikara ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina hitondra ny fanambarana ny maha-ara-dalàna ny haino-manjerin'izy ireo sy ny antota taratasy mifanaraka amin'izay. Aorian'izay isy ny fepetra ho raisin'ny ministera tompona andraikitra. Zava-dehibe ny fisian'ny herinaratra eo amin'ny tontolo ambanivohitra hoy ny tale ara-teknikany ADER. Isin'ny tetikasa mahakasika ny fanomezana herinaratra ny eny ambanivohitra ary 50 isanjato ny heverina azo izany atao anatin'ny 5 taona. Tsy azo atao ny manapoaka na mivarotra petara na tsy popoaka eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Lalàna izay efa mipetraka ary amafisina hatrany ho avy ao anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Mali, olona 540 no maty ary maherin'ny 740 no tsy hita popoka vokatry ny fanafiana mitapy-adiana nataona olona tsy fantatra tao amin'ny commune Shanga tamin'ny tanàna antsoina hoe Dongo. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanahy anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia niala teto an-tanindrazana ny alin'ny Pentecôte teo ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina hiatrika ny ivon'ny fankalazana ny fahazato-taonan'ny OIT any Genève, Suisse. Isin'ny fanambarana iombonana raha ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana voasa rahampitso alarobia. Rarsonangitra. Mankalaza ny fahazato-taonany amin'ity taona 2024 ity ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Mandava-taona ny fankalazana nanomboka tamin'ny 12 Janoary 2024 izany ary tsy farana raha tsy amin'ny 1 Desambra 2024. Anamarika ity fahazato-taona ny OIT ity ny fanambarana ofisialy atao amin'ny alarobia 20 Jona izao fa tokana ho andro maneran-tany hiadina amin'ny fampiasana ny ankizy ny andro ny 12 Jona isa-taona. Hiatrika io fotoana io ny filoha Andry Rajoelina. Niala tanindrazana, niala ny Pentecôte alahady 7 Jona ary niazo ny Genève, Suisse, misy ny foibe toeran'ny OIT. Raha ny tatitra farany nataon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa, zaza iray amin'ny 9 eo anelanelany 5 hatramin'ny 17 taona, tombanana ho 970 sy 200 tapitrisa no miasa maneran-tany ary ny 770 tapitrisa amin'ireo no manao asa mampidi-doza. Ho tanterina aminao rahampitso ny andindiny izay fanambarana iraisana ho toto-sainy ny vahiny manakajana saina izay. Fanana mafy ny fahavononany amin'ny fanatanterahana ny velon-rano napetraky ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina ny teo anivon'ny IFI na ny isika fikambanana miaraka amin'ny Andrajoelina tamin'ity androany ity. Henri Florian. Fikambanana maro ankehitriny no mifanometanana ny fampandrosoana sy ny fanatanterahana ny vina apetraky ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. No mafisiny teo anivon'ny IFI na ny isika fikambanana miaraka amin'ny Andrajoelina ny fahavononany amin'izany. Tsy nijanona tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo fikambanan'ireo nampiseho ny fahafanampony, nampiseho ny finiavany, nampiseho ny fahavononany ihany koa anatin'izany hoe mba etaeta irosoana amin'izany fampandrosoana marina eto amin'ny firenena izany, fahaizana miara-miasa, miraisaina ary mahafankatỳ andreo fikambanana marobe izay manana izay finoana izay amin'ny iroson'ny ity firenena ity any amin'ny fampandrosoana marina eto amin'ny firenena. Ary ny FI dia tsy mivady belorano araka ny efa voalaza teo amin'ny filoha Andrajoelina satria fikambanana tena hiara-dia amin'ny filoha Andrajoelina ary indrindra hiaraka hanatratra tanjona amin'ny filoha Andrajoelina
amin'ny fametrahana ny ataontsika hoe ny vina fampandrosoana dia ny UM na ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Kanja napetraky n'izy ireo ny hanampiana ny filoha amin'ny fanateterana ireo vina sy ireo velerana telo ambin'ny folo napetraky ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara mba ahafahany vahoaka malagasy misitraka ny fampandrosoana. Fantarika korotana tany amin'ny distrikan'ny Bealanana ireo kandida solombavamboaka misa roa fanoherana ny voka-pifidianana any an-toerana. Manazava ny zava-misy amin'izao fotoana izao any an-toerana ny kandida solombavamboaka IRD volahaingo Marie-Thérèse Rasona Yamtra. Nisy ny korontana no tarihin'ny kandida solombavamboaka roa lahy tany amin'ny distrikan'ny Bealanana taorian'ny fifidianana solombavamboaka no totsaina farany teo iny. Mitantara izany ny kandida solombavamboaka IRD volahaingo Marie-Thérèse. Zava-misy mahakasiky ny fifidianana efatra ny kandida nifaninana tany amin'ny distrikan'ny Bealanana, ny kandida isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina, laharana fahatelo, Madame Sousou ny fahafantarany maro no mandresy ny tarika lavitra tamin'ny voka-pifidianana. Saingy rehefa niseho izay voka-pifidianana izay, nisy kandida roa lahy izay azo lazaina hoe resina tsy mitarika, tsy mahazaka izay dia nitarika fikorotanana, nitarika vahoaka nidina an-dalambe ary tsy nazahoana lalana izany, nandoro kodiarana, nanakana lalana, indrindrandrindra nieritreritra andoro broni CED mba ahafahana mamerina ny fifidianana. Efa nisy anefa ny fampitahan'ireo PV tena izy tany an-toerana izay nitovy tanteraka saingy mitady fomba hoentina anakorotanana hatrany reto kandida solombavamboaka roa lahy any amin'ny distrikany Bealanana ireto. Araka ny fanazavan'ny kandida solombavamboaka IRD volahaingo Marie-Thérèse hatrany. Indroa nangataka fampitahana ny mandateran'ny kandida larana fahaefatra Zizo ny fiantso azy, ny alarobia sy alakamisy nanao fampitahana, tsy misy voka-pifidianana tsy mitovy na kosoka amin'ny PV na zavatra namboarina fa madio mitovy. Dia nangataka fampitahana lisy-pifidianana. Lisy-pifidianana izay ny CENI rery no afaka manome alalana izany, dia tsy nahita tomika ry zareo fa mamorona vavolombelona sandoka zavatra tsy misy ny atao ka mitarika fanakorontanana ny saim-bahoaka. Miantso mivoaka amin'ny Bealanana ho tony hatrany mandrapao amin'ny fitsarana avomba lalam-pandrenana izay amin'ny fitsarana manana fahefana itsara ny fifidianana solombavamboaka no tototsaina farany teo iny ity kandida solombavamboaka avy amin'ny IRD na isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina Andry. Amin'ny fahatelopolo jona ho avy izao no fantatra raha ny loharanom-baovao no hamohan'ny ACC ny vokatra ofisialy amin'iny fifidianana solombavamboaka no tototsaina farany teo iny. Fa manoloana ny filazan'ireo kandida solombavamboaka misa fito amin'ny distrikany Iosy tamin'ny fisina osoka tamin'ny fifidianana solombavamboaka farany teo iny, nitondra santionan'ny porofo tamin'izany izy ireo tamin'ny alalan'ny solontenan'ny mponina avy any an-toerana tamin'ity androany ity. Yves Richard. Nanomboka tamin'ny fanontana ny lisy-pifidianana hatramin'ny fanovana ny vokatra sy ny fitanana ny tsoratra isaka ny mbarao-pifidianana. Teboka telo ny nentin'ny solontenan'ny mponina avy any Iosy. Nanamarinana ny fisian'ny alatra goavana nataon'ny kandida solombavambahoaka no sady mpikamba ny fitondrana azy VM teo alosiny manodidina azy nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tao anatin'ny distrikany Iosy. Karapanondro namboarina amin'ny volana avrily tany Toliara le olo mamboatra karapanondro amin'ny volana avrily ampidira me lisitry ny Iosy ao andohan'ny lakaka tamin'ity fotoana ny fifidianana solombavambahoaka ty. Io zao santionana ity eto ty zao dia tamin'ny 4 avril 2019 nanamboarana ty karapanondro ty tany Toliara. Ity olo ty nefa dia manakara-pifidianana ao amin'ny distrikny Iosy. Ankoatran'izay ambany volo agny amin'ny commune Soa, commune Menamatiloty, miseho daholo zany zavatra zany. Zahay dia nahatratry, iaho zao tena nahatratry fanovana amboarindreo tagnatiny fifidianana, magnova PV. Ity sary ty, sary tratriko tany anatin'ny commune Gn'Alavoko ty. Io bureau de vote 1 km miala toerana misy bureau de vote nindesany PV novagna agny amin'ny tanàna 1 km andragnon'olo. Ao an-tragnon'olo io toerana midoboka ambony sihy magnova PV. Ary niaraka tratranay teo ny moto nilay kandida numéro 7 niaraka amin'ny ekipany. Isan'ny tsy fanarahan-dalàna goavana nataony ty kandida avy amin'ny SVM ity ihany koa
Ny fampiasana fitaovana solom-panjakana mialoha nandritra ary taorian'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka, komuna telo lehibe ny tena nampiasan'izany, hoy ny fanazavana. Ny direnina naporisika ny sefizapy hanatanteraka ny fampielezan-kevitra sy ny fanentanana tamin'ny alalan'ny moton sefizapy. Dia hita fa fitaovam-panjakana nampiasana daholo zany. Ino moa efa nasehon'ny namana teo ilay sarina 4x4 izay nampiasana teo amin'ny kominy Tolmiady. Nanatanterahana zany atao hoe propaganda na fampielezan-kevitra izany. Ny mikasika ny seho fokotany. Ny seho fokotany dia voamarina fampiasa-panjakana kanefany dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampielezan-kevitra na teo aloha na tao akatoky ny fifidianana, indrindra ny fanerena ny vahoaka amin'ny fitokoana trano miaraka amin'ny bulletin de vote, nentina ny tokotrano tamin'ny andro ny fifidianana, ary ny tokona nipetraka tao amin'ny bureau mpifidianana manondro ny mpifidy ny cadre ao kosena hoe eto ny kosetsika, satria ilay olona dia nofoanana tao anatin'ny bureau mpifidianana zany ny délégué anay hoe ery anareo no mipetraka fa sina vela hipetraka tao anatin'ny bureau mpifidianana, tsy nisy ny anaovan'ireo ny halatra ohatran'izany. Na dia teo aza no tosaizina nataon'ny Seny Foibe nitarika tamin'ny fampidirana ponjavonjy maika ny filohan'ny CED tao iosy ny faha-7 ny volana May lasa teo, ho fanajana ny tany-tandalàna dia efa nametraka fitoriana miaraka amin'ireo pirofo ananany eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, izay hany fa efa mpitsarana afaka mitsara ny fifidianana solom-bavam-bahoaka ny tontolo saina farany teo iny, ireo kandida miisa 7 ao anatin'ny distrika ny Iosy. Tontolon'ny serasera kosa indray dia manome feim-potoana iray volana ireo tompona hanoman-jery rehetra eto Madagasikara. Ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina hitondra fanambarana ara-dalàna ny hanoman-jeryn'izy ireo sy ny antota taratasy mifanaraka amin'izay. Aorianan'izay feim-potoana izay isan'ny fepetra ho raisin'ny ministera tompona andraikitra. Iona Nasera. Ao anatin'ny fanadiovana ny sehatry ny haino aman-jery eto Madagasikara, namoaka fanambarana ny eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Ao anatin'izany no anasana izy ireo ny tompona haino aman-jery rehetra, ny fahitalavitra sy ny onjam-peo eto amin'ny tany repoblikan'i Madagasikara, anatanteraka fanambarana amin'ny maha-ara-dalàna ny haino aman-jeryn'izy ireo sy ny antota taratasy rehetra mifanaraka amin'izay. Manome feim-potoana iray volana ireo tompona haino aman-jery manerana ny nosy izay farana ny alarobia 10 Jolay amin'ny 4 ora ny ministera tompona andraikitra. Isy ny fepetra ho raisina mifanaraka amin'ny lalàna velona ho an'ireo izay tsy mahatanteraka izany ao anatin'ny feim-potoana voalaza ho iatran'ny fanambarana navoaka ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ity androany ity. Inona araka izany fa isy ny fepetra entitra ho raisin'ity ministera ity amin'ireo fahitalavitra sy onjam-peo ny sokatra tsy ara-dalàna hatr'izay sy mbola miodina hatramin'izao aorian'ny fahataperan'ity feim-potoana ity. Fataoriana ny fanapa-kevitra ny raisin'ny Banky Foiben'ny Madagasikara ny amin'ny fampitombona ny taux directeur fantatra amin'izao fa efa nahitam-boka ny tsara izany hatreto raha ny fanazavan'ny Paito Karena iray mipaika mivantana amin'ny banky ihany koa ny tombony amin'izany. Michel Arnarzo. Fampitombona ny taux directeur nanita amin'ny fampindramam-bola eny anivon'ny banky. Raha iverenina dia tahaka izao ny antsoina hoe taux directeur. Ny taux directeur zany dia ny banque centrale zany no manao azy. Zany hoe amin'ny directeur zany dia izy zany no référence zany. Hoe miankina aminy zany ny taux appliqué amin'ny banky any amin'ny client rehefa avy eo na amin'ny opération atao zany zavatra izay. Tsika tsara moa zany fa ny rôle ny banque centrale zany dia manao zany izy ny politique monétaire. Raha ny fanazavany gouvernoura ny Banky Foiben'ny Madagasikara, herinandro vitsy taorian'ny fanapa-kevitra efa nisy ny vokatra azo tsapain-tanana. L'impact aujourd'hui au niveau de l'économie est immédiat dans la mesure où même si nous sommes en période, je dirais, de difficulté de trésorerie, fahita ny fahitrakan'izany eo amin'ny sehatra ara-toe-karena. Na ao anatin'ny fotoana mety hoe azo lazaina mahasatra ny fitantanam-bola aza isika. Teo amin'ny 4 herinandro teo izay, ny tay izay andraman'ny ministera ny fitantanam-bola eo amin'ny tsena dia nihena izany. Tsy fihenana kely satria teo aloha raha toa ka 5 na 10 na 120 isan-jato izany, tafidina hatramin'ny 10 na 9 isan-jato. Fa misy vokany tsara ihany koa ireo amin'ny fifampindramam-bola eo amin'ny samy banky. Ny tombony fifampindramam-bola eo amin'ny samy banky. Sur je dirais la liquidité du marché, alors qu'avant il n'y avait pas de
Araka ny fanazavan'ny gouvernoura amin'ny banky foibe ny Madagasikara hatrany dia misy vokany tsara ihany koa amin'ny fifanakalozana ara-bola na ny fitazomana vola vahiny sy volamena eo anivon'ny banky foibe na ny réserve de change. Raha tsy aivona tanjona ny fitehirizana izany hatramin'ny enim-bolana raha ny fanazavana azo eo amin'ny fitehirizana 4 bolana sy tapany eo i Madagasikara amin'izao. Tahak'izao kosa izay fiovan'ny taux directeur izay raha iverenana, ohatra faingo 800 izany ho an'ny taux directeur à un jour ary nijanona ho 8,500 ny tahanjana-bolana ny taux directeur à un an. 3,900 kosa ny coefficient de réserve obligatoire. Miankina amin'ny io tahanjana-bola alaina ny banky mpampindram-bola. Fahiompana betsaka amin'ny fanatsarana ny varotra sy ny tontolon'ny digitalisation ny vehivavy mpandraharaha malagasy ankehitriny. Hojerena ny ahafahana manatanteraka izany ao anatin'ny tetikasa fiarinan'ny fitondram-panjakana ho ny teo anivon'ny ministeran'ny varotra ny indostria ary ny asa tanana. Yves Richard. Mifampidirana ny digitalisation na ny fikirakirana ny numerika sy informatika ny fanohitra, ampivoarana ny fandrarana ara-barotra indrindra ho an'ny vehivavy. Io ny nisongadana nandritra ny fiaonan'ny vehivavy mpandraharaha sy ireo mpiara-miombonantoka isan-tokony androany. Tsy maintsy miainga avy amin'izany no ahafahana mivelatra sy mifaninana eo amin'ny tsena iraisany pirenena. Ny thème amin'ity taon'ity moa zany dia hoe woman in business get inspired. Dikan'izany hoe misinspire amin'ny hafa, maka hevitra, mandray ary koa mitondra hevitra ho an'ny hafa ao anatin'ny tontolon'ny fandrarana mazava ho azy. Lohakevitra anankiray io dia ny resaka manodidina ny varotra, ny digital innovation. Ny tanjonay mpikarakara dia tena manantena fa izy zavatra tsapahitanana ary tsy mijanona amin'ny fiaonana ohatran'izao fotsiny fa andinika lalindalina kokoa hoe inona no drafitrasa iarahana amin'ny fanjakana mpamatsy vola mba hanamafisana ny fandraharany vehivavy eo amin'ny sehatry ny commerce sy ny digitalisation io. Vonona ny fanohana amin'izany ny ministeran'ny varotra, ny indostria, ny asa tanana ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa fiarinan'ny fitondram-panjakana. Hojerena manokana ny tantsorika sy ny fanohanana ny tanora sy ny vehivavy mpandraharaha, izy fiantraikany amin'ny toe-karena ankapobeny. Izahay no manana ny statistika sy ny orientation ihany koa ahafahana manosika ny entrepreneur hoe ity ny secteur porteur ao anareo amin'izao fotoana. Ny hatramin'izay mantsy ny mpandraharaha majinika salasalany dia mandeha fotsiny ohatrany hoe tsy mahafantatra inona ny tena aveniran'ny fitondrana zany ny pays amin'ny lafiny ekonomika, aiza daholo ny sehatry ny varotra no mipetraka, dia izay no ahafahanay koa zany manampy amina resaka information statistique moa eo ihany koa ny fanampian'ny ministère manokana ny 24 chambres de commerce et d'industrie eran'ny Madagasikara mba ahafahan'izy ireo koa zany manao relais ny ministère any amin'ny faritra rehetrarehetra maneraka ny Madagasikara. Mandidina ny rotam-pitrisan'ny mpanao asa tanana eto Madagasikara ka mamokatra manokana na ny unité de production individuelle, ny 900 ny vehivavy anatin'izany. Ankoatra ny fanohanana amin'ny alalan'ny tetikasa fiariana, isan'ny torolalana sy ny fizarana itao azy ireo nandritra ny fiaonan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara ty Tsianosy. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia mitokona ireo mponina ao Andakobe raha ny fanadidina natao. Misy olon-tsotra mamatra amin'ny faritra arovana antsoina hoe Pointe Alara any Antoerana. Misy larina arzona. Mponina manodidina ny arivo no mipetraka manodidina ny faritra arovana na ny réserve spéciale Pointe Alara ny Andakobe Antsiraka, faritra Analanjorofo. Amin'izao fotoana izao mitokony ireo mponina manohatra ny voalazan'izy ireo fa fakan'olon-tsotra antsokosoko ny faritra arovana. Laza ny polisy niala Andakobe fa tafiditra ao amin'ny toerana arovana ny faritra misy maka. Teto zareo nagnano fagnadiadiagna vao nanao tamin'ny farany ndeha nagnorigny le bory. Ke tsy salasala zay vahoaka niara niasa tamin'izareo. Barakin'ilay asa vita. Ary niaraka nagnano PV tamin'izareo zay vahoaka teto Andakibe. Ke misy harovagna le tany. Misy faritry harovagna. Fô agnatin'ilay faritry nataovagna borigny, raha ny fahaizako ananjy, tsy agnatin'ilay harovagna satria matoa izy misy volo lavanio, misy kakazo didiagna amin'ny lasima venty, misy kakazo matapatapaka. Aminahy zegny tsy agnatin'ny aly harovagna le tsy azo kitikitihigny le izy. Manda manomboka ambolohany jusqu'à farany fô. Raha nambaram-pona dia mandraona ireo olona maka ny faritra arovana. Nefa zahay ny tireny tsy maintsy miaraka aminay na rehefa reny koa tsy miaraka aminay
tsy mahazo midoko amin'ny toerana tô ary tegna tsy sitrapone mihitsy zegny andeha hagnaraka izy io fa no karazana tiregny zay he ary asiany ma zay andeha andeha haniry zare safia karazany avy amile tenina aboakanjare aminay zegny zay afa le asany eto afa ndraiky zay le fa teny torasandreo zare akory ataonay. Ny fanadidina natao dia ny taona 2024 no efa nanomboka ny famaritana ny faritra arovana ao Andakibe. Tsy nahazona fanazavana ny avy eo anivon'ny ministera tompona andraikitra androany, nilaza kosa izy ireo fa hanome fanazavana Atsoatsy. Andrasana araka izany ny toin'izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny tolotry ny Canal Plus Madagasikara mahakasika ny kanina 20 sy 2024 feo ihany koa ny mahakasika ny tolotry ny Star Times momba ny Copa America rehefa avy eo ary. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à mon sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Bonjour, ma patazaka. Zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour, Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, saralo tazamyan amnas. Je suis Kadiabe. Bonjour. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fa zava-dehibe ny fisian'ny herinaratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra hoy ny tale ara-teknikan'ny ADER. Isy nitetika mahakasika ny fanomezana herinaratra eny ambanivohitra ary 50 isanjato ny verina azo izany atao anatin'ny 5 taona tatatsivery asa. Antoka iray efa ny tontolo ambanivohitra miary sy mamorona asa vaovao ny fisian'ny herinaratra hoy ny taleny ADER. Tafiditra ao anatin'izany ny fahafahana manangana indostria madinika, eo ihany koa ny fahafahana miala amin'ny jiro mandeha amin'ny solika izay hita fa miteraka voka-dratsy eo amin'ny fahasalamana. Noho izany, isy ny tetikasa izay ho vinavinaina ho vita ao anatin'ny 5 taona iarahan'ny ministeran'ny angovo, ny rano ary ny akoranafo sy ny ADER amin'ny fampananana herinaratra ny tontolo ambanivohitra. Ny faritra 20 eto Madagasikara no voakasika ity ka 50 isanjato no heverina hisitraka azy. Vola 7 ariary no natokana ao anatin'ity ary misy ny paikady manokana ao anatin'izany. Ny voalohany dia ny olona any ambanivohitra tokony azo herinaratra daholo. Dia ny faharoa ampitomboana avo eny ny puissance installée indrindra amin'ny énergie renouvelable. Izay anankiroa izay zany no tanjon'ny napetraky ny ministera avy amin'ny programme général de l'État. Mbola tsy nanomboka aloha ny asa fa hatreto vinavina amin'ny alalan'ny fandefasana torobidy. Eo ihany koa moa ny antsoina hoe étude maro samihafa zany ny karazana fanadihadiana hijerena hoe aiza daholy no misy an'ireo azo lazaina hoe source d'énergie renouvelable dia aiza koa ny toerana entina ho vasiana amin'izany. Amin'ity taona ity, faritra enina no ezahana hovitaina.
ireto izay tafiditra ao anatin'ny tolobidy fahatelo, anisan'izany ny faritry Melaky, Diana, Amoron'ny Mania, Vatovato Fitovinany, Atsinanana ary Matsiatrambony. Ny tolobidy faharoa kosa any amin'ny faritra Savasy Bongolava ary ny tolobidy voalohany any amin'ny faritra Atsimo Andrefana izay herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro avokoa no trandrahana any an-toerana. Mialohan'ny hanatanterahana ny tetikasa, mila dinihana ny toetany hoe inona no angovo azo trandrahana any amin'ilay toerana raha ny fanazavana trany. Fa tsy azo atao ny manapoaka na mivarotra petara na tsy popoka eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy lalàna izay efa mipetraka ary namafisany teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izany. Mampiona ary kotoarizao. Tsy mbola miova ny lalàna mifehy ny fanapoahana petara na tsy popoka ao anatin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Tsy azo atao araka izany ny manapoaka na mivarotra izany ankoatra ny fotoana voatokana ny amin'izany raha ny fanazavana azy teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Amafisina etona fa ny famarotana sy ny fanapoahana ny tsy popoka amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao dia tsy mbola niova ny lalàna fa tsy azo atao. Noho izany ireo olona izay mivarotra izany na manapoaka izany na iza dia ho enjehan'ny lalàna. Hatramin'izao aloha araka ny programa izay tetiandro navoakan'ny komity teknika manomana ny fankalazana ny 16 Jona ny taona 2024 dia nialiny 15 Jona ihany no isy afomanga. Tsy tokony ahitana endrika fanapoahana tsy popoka manoloana izany eto amin'ny tany sy ny firenena mialoha na aoriana io fotoana voatokana io. Tontolon'ny fanatanjahantena ho vita tsy ho ela ny kianja sentetika Etsitosy. Vonina ifarimbona amin'ny fampitomboana fotodrafitrasa toy izao ny tompona ndraiky mpanjakana isa-tokony raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Ao anatin'ny famaranana ny fanamboarana ny kianja sentetika Etsitosy, rona 3 volana eo ny fanamby amin'ny tanany fotodrafitrasa raha ny fanazavana, ampitomboana ny kianja amboarina toy izao, ampiakarana ny letan'ny baolina kitra malagasy. Tsika zao efa ataoko hoe tafakatra amin'ny kanina dia mintsy manantena fa tsy ho latsa-danja amin'izay intsony ary ataoko hoe ny fitondram-panjakana amin'izao dia anao terrain be da be eto Madagasikara, anao terrain ngeza be dia mino fa tsy ataoko hoe fa nahazo ny ataoko hoe ny avo ny baolina kitra Madagasikara tafakatra amin'ny kanina io dia tsy ao ampidintsika intsony izy io ary manantena tsika fa tsy latsaka intsony io. Vonina ifanohana amin'ny fanatsarana ny letan'ny baolina kitra eto Madagasikara ny tompona andraikitra izany tokony. Isy ohatra ny famondronana ny taniketsa ny baolina kitra eny Atsimon-drano ary hotohizana ny fanamboarana ny kianja manara-penitra. Amin'izao fotoan'izao efa misy ny fikambanan'ny tanora. Amin'izao fotoan'izao ny vory teny amiko aminareo angamba amin'izao efa mitsangana ny ekipa izay miaraka aminay dia miaraka amin'ny fantatrareo tsara ny filohan'ny HSI Jasmina izay mampivondrona rehetra ny mpitikitra ety Atsimon-drano. Misy toerana anankiroa no anaovana ny terrain ohatran'izao ety Itosy zany amin'ny Tsamasina iny izay dina mafy amin'ny fanjakana ny sin'izay kianja lehibe izay dia ny eny Tanjombato ihany koa. Fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina anatin'ny fifanarahana 3P na ny partenariat public privé no nahazoana ny kianja. Hotohizana sy hamafisina izany ka tanjona ny hanatsarana ny letan'ny baolina kitra eto Madagasikara. Fa azo tombony ireo mpankafy fanatanjahantena nampitombony Canal Plus Madagasikara manomboka ny voalohan'ny volana Jona lasa teo. Ny chaîne natokana ho an'ny fanatanjahantena fandaharan-dalao maro no hita amin'ny izany ary isan'izany fanarahana ny kanina 7.2 Albertin Ramelari. Manome tolotra ho an'ny mpanjifan'ny Canal Plus. Décodeur 0 ariary, bouquet Évasion Plus izay farana ny 17 Jona izao. Azo tombony amin'izany ny mpankafy ny taranja-panatanjahantena rehetra. Isy ny fandefasana mivantana ireo lalao iraisam-pirenena, isy ihany koa ny fanadihadiana ara-panatanjahantena maro samihafa. Isy ny fahita lavitra iompana manontolo amin'ny baolina kitra anarana ny kanina 7.2 sy 2 Ny Canal Plus moa dia diffuseur an'ny kanina Total Égypte 2019 noho izany dia ireto avy no hitan'ny mpanjifa mandritry ny fotoana io. Ny lalao miisa 2.10, ny kanina dia andeha mivantana ao amin'ny Canal Plus Sport 1 en haute définition. Rehefa sendra misy lalao roa mifanontona dia manana safidy tsara ny mpanjifa hijery ireo lalao
tiny satria ao amin'ny Canal Plus Sport 2 en définition ihany koa ny lalao iray. Nanomboka tamin'ny 27 mai teo ny fandaharana en route pour la CAN no nampiseho ireo karaza-tsokajy ary omaly hariva ny anjara andiany nisy ny Barea. Mandritra ny fifanitsanana dia izy koa ilay fandaharana Soir de Cannes izay ahitana ireo expertna baolina kitra afrikana sy ny karazana famakafakana manodidina lalao sy ny fihetsepon'ny mpilalao. Voalohany ny Canal Plus no manohana ny Barean'i Madagasikara ary toy-hatrany ny fiara-miasa ho fanandratana ny ekipa pirenena malagasy. Faly izahay Canal Plus Madagasikara manohana ireto ekipa nasional ireto, faly izahay mitondra ireto ekipa nasional ireto ahafahan'ny mpanjifa rehetrarehetra eraky Madagasikara mahita an'izareo. Ny fanampianay dia misy ny tolotra araky ny efa nambarana teo, fa misy ihany koa nefa ny fanampiana ataonay directement amin'ireto mpilalao any Barea reto. Raha ivona ny 1 Jona 2024 ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny CAN 2019. Ny 2 Jona no handray anjara voalohany ny ekipa pirenena malagasy ao amin'ny Guinée ao amin'ny Stade d'Alexandrie amin'ny 12 alina. Fa andefa ireo lalao rehetra amin'ny andian'ny faha-27 ny Copa America izay hanomboka ny 15 Jona izao ny Star Times. Henri Florio. Hanomboka ny asabotsy fa 12 ny volana Jona izao ary farany fa 7 ny volana Jolay ny andian'ny faha-27 amin'ny fiadin'ny amboarany Copa America izay tontosaina any Brésil. Handefa ireo lalao rehetra mahakasika izany ny Star Times. 46e édition Copa America manomboka amin'ny le 15 juin. Mahafaly anay no manolotra ny mpanjifan'izay tournoi zay. En direct izy io amin'ny chaîne Star Times World Football, chaîne numéro 254 izy raha amin'ny DTT, raha amin'ny TTH satellite, chaîne de 145. Ary misy ihany koa rediffusion ho an'izay tsy maharitra ny lera fa ny leran'izy io somary ohatran'ny alinalina ihany efa mahazatra antsika raha Copa America raha ny party-any Amerika iny dia alinalina no mandeha. Ny hanome ny fafampon'ny mpijery no tanjona apetraka izy ireo raha ny fanazavana trany ary vonina izy ireo hikatsaka sy hanome ny soa ny mpanjifa ny Star Times. Alohan'ny sarana dia aviana aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ny ala teto Antanjazana, ny alin'ny Pentecote teo ny filohan'ny Republika Andrazoelina, hiatrika ny ivon'ny fankalazana ny faha-100 taona any OIT any Genève Suisse. Fa manome fepotona iray volana ireo tompona aina manjery rehetra eto Madagasikara, ministera ny serasera sy ny kolontsaina hitondra fanambarana ny maha-ara-dalàna ny aina manjerin'izy ireo sy ny antota taratasy mifanaraka amin'ny izany. Aorian'izay isin'ny fepetra ho raisy ministera tompona andraikitra. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao. Maro karazana goût amnas, sara loatra zamiana amnas. Critique diabète, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.